Alléluia. Tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tena mino fa tena mpase herinandro feno fanotrona antsika tsirairay avy tamin'ity herinandro ity tena mbola tonga eto amin'ity toerana ity indray tsika tena mbola te exhorter atsika indray Andriamanitra amin'ity androany ity mbola te hampahery amintsika indray Andriamanitra amin'ity androany ity dia alohany hanomboantsika ny fiderana dia misy verset kely anankiray tiako vakiana aminareo ao amin'ny chaque 1 verset 2 chaque 1 verset 2 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Io verset io tena nampahery be anahy dia inona moa zany atao hoe très heureux rehefa ny expression rehefa te exprimer en joie tsika dia milouer an'Andriamanitra dia na ao anaty dia rehefa ao anatin'ny louange nefa Andriamanitra dia tena miagira tanteraka ka amin'ity androany ity tena hoe adinoantsika amin'ny problème atsika satria tsisy dikany zany fa tena hoe tout est joie atsika ny exprimer tsika amin'ny alalan'ny louange dia misy phrase anankiray izay tena tsara be ary hitako hoe tena illustrer tsara ny verset io hoe au lieu de dire à Dieu que tu as des grands problèmes, dis à Dieu que dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Dia ao anatin'izao louange zao tsika ohatra ka tena kalaza tanteraka ny anaran'i Jesosy amin'ny fotsika rehetrarehetra amin'ny fanahintsika rehetrarehetra fa tsika tena ho conscient hoe Andriamanitra efa miagira amin'izao fotoana izao efa miagira ao anatin'ny louange Andriamanitra amin'ny problème atsika efa miva une fois fotsiny tsika makalaza ny anarany. Amen. Ratsika teko fitsina. Amin'ny fonao manontolo miderana Andriamanitra. Ankalazaina ny anaranao, ankalazaina ny herinao, ny voninahitra manerana ny tany, zao rehetra izao zay andrandranao, nahita famonjena no ny herin'ny anaranao. Alleluia. Ankalazaina ny anaranao, ankalazaina ny herinao, ny voninahitra manerana ny tany, zao rehetra izao zay andrandranao, nahita famonjena no ny herin'ny anaranao. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika ankalazaina izao tontolo izao, ny anaranao magagy indrindra, fifaliany tany rehetraanao Jesosy. Ankalazaina ny anaranao, ankalazaina ny herinao, ny voninahitra manerana ny tany, zao rehetra izao zay andrandranao, nahita famonjena no ny herin'ny anaranao. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika ankalazaina izao tontolo izao, ny anaranao magagy indrindra, fifaliany tany rehetraanao Jesosy. Mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika hoderaina ny anaranao, mendrika ankalazaina izao tontolo izao, ny anaranao magagy indrindra, fifaliany tany rehetraanao Jesosy.
tenere mahery ny anaranao Jesosy hoe manapatapaka ny hity rehetra. Halleluja. Mahery ny anaran'i Jesosy. Antsoy ny anaran'i Jesosy androany. Ambarao. Jesosy mahery anaranao. 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 Lazao amin'ny fono mantolo. Jesosy mahery anaranao. Medicancalazainy zao tontolo izao. Lay anaranao magagindry fifaliny tany rehetraanao Jesosy. Medicauderaina ny anaranao. Medicancalazainy zao tontolo izao. Lay anaranao magagindry fifaliny tany rehetraanao Jesosy. Jesosy mahery anaranao. 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 Halleluja. Pitsika tehaka mafy an'Andriamanitra. Mbola itoy iteran'i Jesosy, iteran'Andriamanitra ihany tsika, iteran'i Jesosy ihany tsika. Dia tena hoe teny antsika Satana hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitray. Teny antsika amin'ny problème antsika hoe Andriamanitra mahery ny Andriamanitra mahery ny Andriamanitray. Dia tena hoe ataontsika fotsika manontolo ty iry ty amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tsika tehaka ihany. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra Vatbotika ny fahotana nanaovany azy. Azony ny fandresena mandrakizay faefana atolory azy fanajana no mendrika azy. Andriamanitra fitiavana izy lohan tafiaranay. Andriamanitra fitiavana izy lohan faneva izoroanay. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao. Oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra. Ankalazaina ny anaranao ambonin'izao rehetra izao. Oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra. Halleluja. Andriamanitra mahery ny Andriamanitra fanany fasana za tsy natazona azy.
sanganao velona mandrakizay e faefana atolory azy e fanajana inomendrika azy Andriamanitra fitiavana izy lohany tafiaranay Andriamanitra fitiavana izy nohany faneva ijoroanay ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra Andriamanitra fitiavana izy ny lohany tafiaranay Andriamanitra fitiavana izy nohany faneva ijoroanay e ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra Andriamanitra fitiavana izy lohany tafiaranay Andriamanitra fitiavana izy nohany faneva ijoroanay Andriamanitra fitiavana izy lohany tafiaranay Andriamanitra fitiavana izy nohany faneva ijoroanay ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ankalazaina ny anarana ambonin'izao rehetra izao oreny tany aman-danitra Jesosy tompony lanitra ny anarana mbola itohidera ihany tsika misy tenin'Andriamanitra miteny hoe zanako sy ny asa tanako dia adidiko ihany tadrio fa adidin'Andriamanitra amin'ny fiainanao dia mila tena hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tsy tokony tsy sosy ianinina ntsony satria tadio fa adidin'Andriamanitra amin'ny fiainanao ary Andriamanitra miteny hoe ianao dia anak'Andriamasina dia ao anatin'ity hery ity tena mbola prendre conscience zany hoe adidin'Andriamanitra zany ny fiainantsika. Samy mandio an'ny tompo daholo dia raha mifonao Jesosy. Adidini share Nikananaye Adidini share Nikananaye Adidini Jehovah Nikananaye Adidini Jehovah Nikananaye Hallelujah sambatao Jejika Hallelujah nadanawa Awamitu Hallelujah sambatao Jejika Hallelujah nadanawa Awamitu Izuruanai, Nifilaza Zara, Iveluanai, Aneka Mandea Zara, Zimba Yaranduza, Zimba Mandifuzi, Famila Mana Piana Jesus, Adidini Share, Nikananaye, Adidini Share, Nikananaye, Adidini Jehovah, Nikananaye, Adidini Jehovah, Nikananaye, Hallelujah Sambatao, Jejika. Hallelujah miadanawa Awamitu Hallelujah sambajawa Jejika Hallelujah miadanawa Awamitu Hallelujah Becha kama chanu
misy ny pijery boka ny tanàna anao tsy mandeha irery fa miaro anao ny tompo ao ambony ka tsy manan-kery fefaresy ny devoly adidiny zare ny fiainanae adidiny zare ny fiainanae adidiny zahoava ny fiainanae adidiny jehova ny fiainanae alleluia sambatrawa tetika alleluia miadanawa ao amin'ny tompo alleluia sambatrawa tetika alleluia miadanawa ao amin'ny tompo. eo ary tsika samy mandio any tompo daholo a eo adidiny 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 ijuruanay nifilaza tsara ivelomanay aneka mandeha tsara tsy mba hiaran-doza tsy mba mandrifotsy fa mitayanay manampy anay jesosy metraka ao an-trano misy ny pijery boka ny tanàna anao tsy mandeha irery fa miaro anao ny tompo ao ambony ka tsy manan-kery fefaresy ny devoly adidiny zare ny fiainanae adidiny zare ny fiainanae adidiny zahoawe adidiny zahoawe adidiny jehova adidiny jehova adidiny jehova jehova no miadite alleluia sambatrawa alleluia miadanawa alleluia sambatrawa alleluia miadanawa ao amin'ny tompo adidiny 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 iaraka vavaka tsika aloha raha nay sarobidy avy amin'i Jesosy Kristy tompo sotranao indray zay raha eo raha tonga eto amin'ny fanatrehanao sotranao zay raha eo fa eo amin'ny toerana izay ivorondrona telo amin'ny anaranao Jesosy dia eo ampovoany ianao tompo ianao raha tonga amin'ny toerana anankiray tsy hoe anabe tare fotsiny fa raha etonao Jesosy dia anao zavatra Jesosy ao misaotra ny amin'ny vahaolana izay ho azonay tsirairay avy rehefa vity ty fotoana ity sotranao zay tompo fa ianao tsy miantso ny olona ho tonga amin'ny fanatrehanao mba hatonga ny olona ody maina tompo rehefa nangetaeta ireo 4000 personnes nihaino ny teninao tsy navelanao nody maina izy ireo Jesosy tsy navelanao nody nona izy ireo Jesosy avy any Nazareta ka misotranao zay Jesosy eo fa rehefa hivoaka amin'ity toeran'ity zay Jesosy dia fantatray fa izy zavatra ataonao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy tahaka namokisanao an'ireo 4000 personnes Jesosy eo dia amoky anay koa ianao amin'ny lafiny rehetra na amin'ny esprit zany na amin'ny âme ny amin'ny corps satria ny ianao le éternel bon berger anay ary mikarakara anay ianao ary tia anay ianao ary ny tsara indrindra no efa nomanao anay efa hatry ny ela amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mipetraka tsika teneo ny akaikinao hoe miarabanao hoe ilay magaga amen teneo n'izy hoe fantatrao ve ianao fa mahagaga hoe amen iny hoe rehefa teneniko anareo foana hoe fijoroanao isan'andro io dia efa fahagagana lehibe rehefa tedaviny satana kivikiviny iny ao dia jereo ny fitaratra dia teneno satana hoe iza no kivy eo hoe fa le olo amin'ny fitaratra eo rehefa mahagaga fonao miteko io ngamo tsy hagaga za zao mijoro eto tena mahagaga marina zany satria na fahatongavanao eto tena efa mahagaga zay zavatra zay zao dia efa misy fandresenao ambadika izay satria na niezaka ihany satana tsy tahita zasainao hitafatsangana androany
zay dia mila fataro indrindraindrindra ny zanak'Andriamanitra miezaka mihitsy satana hoe le tokoa dia tsy leo teny ihany efa kivina ianao aiza akory zay eo nefa ianao tonga eto ihany dia zay zao dia efa fahagagana efa manorosory an'ilay devoly ka mbola kitikeny eo akaikinao dia hoe miaraby anao ary ilay magaga amen dikan'izany dia natao anao iaina fiainana magaga alleloia resitsika vetivety ny tenin'Andriamanitra en Jean chapitre 16 verset 23-24 Jean chapitre 16 verset 23-24 amin'ny anaran'i Jesosy et en ce jour-là vous ne me demanderez rien en vérité je vous dis quoi que ce soit que vous demanderez au Père en mon nom il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie puisse être complète. Amen. Ary amin'izany andro zany dia tsy hanantonana na inona ianareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona angatahanareo amin'ny ray dia omenanareo amin'ny anarako. Alléluia. Verset 10 verset 22 ary ianareo vakiko ve le 22 to ary ianareo dia manana malahelo ankehitriny fa ahita ianareo indray aho dia ho faly ny fonareo amen. Zavatra tiany tompo zaraina amintsika androany dia ny hoe zavatra roa aloha ny raisintsika anatin'ity teny izay nizarain'i Jesosy tamintsika ity. Ozy izy hoe rehefa angataka zavatra amin'ny anarako ianareo ozy izy dia omenanareo izay. Dia ozy izy hoe mba hahatonga ny fifalianareo ho tanteraka. Amen. Zao zany misy fotoana mahatonga ny kristianina tsy mahazo vahaolana na valim-bavaka amin'Andriamanitra dia mieritreritra izy hoe mila mendrika vao hamaly Andriamanitra. Izay aloha zavatra ray. Tsarovy tsara fa tsy anatin'ny famendrehany Andriamanitra amin'ny mamaly satria na raha hiandry antsika ho mendrika Andriamanitra dia tsy hamaly anao mihitsiny izy. Azonao zany satria za tsy mendrika mihitsiny fa noho ny grâce de Dieu. Mila fantatsika ilay tena grâce de Dieu. Matetika manko rehefa zatra loatra indraindray mihaino teny dia ilay ten'Andriamanitra lasa mivadika teoria dia lasa mandeha religion ihany tsika dia tsy mahay miaina an'ilay teny ao anatin'izay hoe simplicité izay. Dia indraindray ilay olona voatera baovao reny tonga dia mora mino no zasy ianao indraindray ohatran lasa donto izany indraindray. Fa androany Jesosy tahitena antsika tsotra be miaraka aminy. Alleluia. Dia izao zany mila fantatrao tsy anatin'ny famendrehana ilay izy. Fa ozy izy Jesosy rehefa angataka amin'ny anarako ianareo ozy izy amin'ny ray dia omeko anareo zany ozy izy. Dikan'izay zany aloha raha mamaly Andriamanitra ray tsy noho ianao. Teneo akaikinao tsy noho ianao ilay izy. Fa noho ny anaran'i Jesosy no hamanila Andriamanitra ilay izy. Dia izao zany inona zany no miparako? Miparako zany dia zasy ianao miditra ao amin'ny sitrapony ao amin'ny Jesosy. Andriamanitra zany rehefa mamaly anasy ianao dia ilay tenin'Andriamanitra nijoroanao no valiany. Azonao ilay izy. Io koa ny problème ny religion mampitondra orgueil. Misy fotoana ny olona rehefa manao témoignage dia lasa orgueilleux mangalatra ny voninahitry Jesosy. Satria na zao misy fotoana izy rehefa mijoro vavolombelona dia hoe izy mihitsy nanao n'ilay nahatonga n'Andriamanitra namaly azy. Tandremo rehefa mijoro vavolombelona. Fa indraindray tsika rehefa mijoro vavolombelona ohatrany hoe tahiteny jereo izay. Ohatrany hoe za mihitsy ny tena mpanaraka ny tompo ny tanjo ny témoignage dia glorifie ny anaran'i Jesosy. Ary ao ambadika izay gloiran'i Jesosy izay dia ny tanjony dia aprisika ny hafa hiditra ao amin'ny Jesosy. Azonareo ilay izy. Tsy ianao no jerena ary tsy ianao no félicitena ao anatin'ilay izy. Fa rehefa mitémoigner dia Jesosy no félicitena. Rehefa alohanao témoigner dia amboary tsara ny fo. Za zao tena ampianarin'i Jesosy za maika mitémoigner fa tandremo tsara ny fonao ozy izy. Be da be ozy izy ny kristiana mangalatra ny voninahitry ny anarako. Ary ao ambadika izay tahiny izy amin'ny mahazo valim-bavaka izy fa zavatra be da be ozy izy lasa angalariny Satana ao ambadika ny voninahitro angalariny ka mitandrema rehefa aloha joro vavolombelona. Ozy izy Jesosy hoe tsy noho nareo
tsy noho ny zavatra nataonareo anakory na maliko vavaka fa zao noho ny teniko izay nijoroanareo na maliko anareo. Zay le grâce de Dieu. Hoy izy Jesosy hoe tout est accompli. Dikan'izay zany sy Jesosy ny accomplir amin'ny vahaolana eo amin'ny fiainanao. Tsy ianao le izy fa Jesosy. Fa le fidiranao anatin'izay famarinana izay hoe Jesosy marina, tenin'Andriamanitra marina, dia hifanaraka amin'izay aho dia le tenin'Andriamanitra nijoroanao ny honoren'Andriamanitra. Satria n'Andriamanitra marina amin'ny teniny ary Andriamanitra miasa miaraka amin'ny teniny. Ka izay aloha zany zavatra voalohany. Esorana anaty izay moa ny anarantsika tamin'ny semaine de jeûne resaka mentalité du royaume. Ka mentalité mila fantatrao androany dia tsy mérite nazahoanao valim-bavaka. Tsy mérite nazahoanao vahaolana. Fa ianao mifanaraka, mampanaiky ny toetsainao ianao anaiky ny tenin'Andriamanitra. Zay le izy. Ny fonao ianao zany rehefa manona ny olana dia tsy miasa saina ianao ahoana namako an'ity olana ity Jesosy. Misy ny olona manko rehefa mivavaka dia hoe Jesosy inona ny ataoko? Fa ny zavatra tokony ataonao dia hoe Jesosy ahoana apanikeko ny foky hiditra anatin'le sitraponao afaka hitan'le vahaolana avy aminao. Mampanaiky ny toetsainao, mampanaiky ny fonao hifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia Andriamanitra manamarina ny teniny eo amin'ny fiainanao. Alléluia. Point iray zay avy teneny eo akaikinao tsy mérite hoe fa Andriamanitra marina amin'ny teniny. Amen. Dia point faharoa dia hozy izy Jesosy mba hatonga ny mba ho tanteraka hozy izy ny fifalianareo. Tiako hozy izy problème ny zanak'Andriamanitra be da be. Raha tsy hitany hoe io le valim-bavaka zay izy ometanetana faly ery excité andeha hiangana valim-bavaka paster. Alléluia. Fa hozy izy Jesosy complémentarité hozy izy ny fahazahoanao an'le vahaolana. Fa ny tiany Jesosy tenenina hoe miatrok'olona ianao tokony efa mifaly. Alléluia. Azonareo le attitude zay le fidirana anaty mentalité du royaume. Zay zao zary nampianarin'i Jesosy. Ianao hozy izy misy fotoana excité be anao rehefa tonga le vahaolana. Fa zao izy zao ny tenen'ny dadako ana problème anao hozy izy dia tsy tokony efa mahay mifaly ianao satria na vahaolana rehetra efa amin'ny Jesosy Kristy. Dia hozy izy mantsana ngamoa tsy efa nomeko anao Jesosy ieno tsy efa te vita teo amin'ny fijaliana daholo ka zavatra ieno dia maninona anao miandry fa volombelona vao excité taratasy azoko paster dia ianao vao mifaly fa ianao miditra eto anatin'ny olana mihitsy anao tokony mifaly. Fa ny vahaolana cerise sur le gâteau. Ny gâteau efa azonao fa les réponses se réaliser iny le complète. Tiany Jesosy teny zany tokony efa anaty fifaliana foana ianao anaty olana. Zay le nirantsika teo. Zasy ianao zany eto tsy hanao publicité ny olanao hoe iza manao olana dia avy hoe tantareo daholo ny olanao. Tsy hanao publicité amin'ny satantsika eto fa hanao publicité ny herin'Andriamanitra. Zay ao amin'ny Jesosy ny vahaolana rehetra. Ka point faharoa zany teneo ny akaikinao tehirizy ny fifalianao amin'ny Jesosy. Amen. Zay mahatonga antsika le miteny toe-po le izy. Le zany nazahoanao valim-bavaka tsy hoe ny toe-ponao mihitsy mifavy fa ny toe-ponao nanaiky ny fanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra izay mivalian'Andriamanitra ny teniny. Amen. Mila mazava zay zavatra izay. Zay mampatonga anasy ianao rehefa andeha hijoro vavolombelona dia tena anandratra an'Andriamanitra. Tandremo rehefa mijoro vavolombelona anandratra an'Andriamanitra satria nafantatra hoe tsy ianao le izy fa ny tenin'Andriamanitra nekenao namarin'Andriamanitra. Dia zao hozy izy Jesosy inona dikany hoe complète efa tokony manana joie zany ianao anatinao misy joie partielle efa tokony mitoetra foana ao anatinao mba hahafahan'Andriamanitra mamoaka an'le vahaolana na le valim-bavaka tanteraka amin'izay atonga an'le joie amin'izay tena complète. Amen. Ka zay le nitenen'ny tomponao hoe samy valim-bavaka zany raha zanak'Andriamanitra nareo normal be. Tsy magaga zany hoe kristiana na zavatra valian'Andriamanitra dia iny izy voafaly tsy magaga zany. Fa hozy Jesosy ny olona tena magaga anao hozy izy dia nareo mbola tsy asehoka akory le valim-bavaka dia efa mifaly ianareo. Zay le hira teo ny hafaliana ao amin'ny Jesosy. Zay ny taritiny mita teo. Ka zao zany io ny tena zavatra tia Satana esorina fifaliana ao amin'ny Jesosy. Satria na hozy izy Paul hoe lui qui n'a pas épargné son fils hozy izy comment hozy izy ne donnerait pas tout avec lui. Raha ohatra zany ianao tsy mahay mifaly ao anaty mbola hoe zavatra indrandrano indray hoe mbola tsy hitanao tsy ampanao zany Jesosy. Tsy mbola mahita satisfaction anao amin'ny Jesosy dia eny mamaly vavaka Andriamanitra hozy izy ray indry. Mbola tsy tanteraka mbola ianao zay mbola tsy tanteraka amin'ny fifalian'Andriamanitra aminao satria na tsarovy tsara koa fa Andriamanitra efa faly aminao voatany ekibony neninao ianao dia efa faly izy momba anao satria ny tiany ianao nataony. Ka ireo mpanota be eo ary
satria na izy nanao azy dia tiany foana fa tsy tanteraka ireo fifalian'Andriamanitra amin'ny olombelona ratsy ny olombelona mametraka ny Jesosy ho fifaliany dia tanteraka koa ny fifalian'ny ray ka zao zany faly ve anao anatin'ny olana ninona zavatra endrasanao faly ve anao sa ve mila courage Jesosy aiza aloha ilay valim-bavaka dia izay ilay tsy ahitanao valim-bavaka donga ianao manola ny olana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tenenao akaikinao tsara ve hoe eny anatina tranona fiangonana dehibe tsika fa atsika tsy fiangonana dehibe fa mila tsika mifananaitra kely ka izay ilay izy mila io fifaliana tia Satana esorina dia izay ny anarantsika tamin'ity taona ity mentalité anao ny atakeny tsy todika any amin'ny Jesosy ny source fifalianao atonga anao tsy ahita an'ilay valim-bavaka na vahaolana eo amin'ny fiainanao tiananao ho kivy tiananao aloto fo ozy izy ny Tenin'Andriamanitra sambatra izay madio apo fa izy ny nahita ny Andriamanitra mahany olana problème anao ianao tezitra amin'ny olona donga amin'ny olona sorososotra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao donc ianao tsy afaka hita valim-bavaka mihitsy mangatana fifatohantsika kely azafady ka androany mila ny zavatra tediavintsika zany tsy hoe aiza ilay vahaolana efa vonona efa ela be fa zao Jesosy apanekeko ny toe-tsaiko sy ny toe-poko hifanaraka amin'ny teninao ahafahanao manamarina ny teninao eo amin'ny fiainako ny vahaolana dia vokatry ny Andriamanitra manamarina ny teniny dia izay ilay finoana fortifiena ato anaty jeune io finoana io tia Satana hozongozona tsarovy tsara fa toe-po miova mila finoana ihany satria tsy niezako mampanovana za tanatin'ity jeune ity tena niady tamin'ny tena koa Jesosy misy zavatra be da be ny tomany dia ozy izy fanay masina ok izay ozy izy le mangataka hovay hoako efa nasehoko anao hoe tia zavatra tsy mety dia zao ozy izy tsy hitanao eo amin'ny azo fijaliana Jesosy izy namenao fo vaovao za ozy izy atao anatinao raisy fotsiny izay famarina izay fa ozy izy Jesosy tout est accompli ny fiovako zany efa vitan'i Jesosy fa ahoana nazahokan'izay fiovako izay satria ny Tenin'Andriamanitra dia za efa olom-baovao amin'ny Kristy raisiko amin'ny finoana ilay zavatra vitan'i Jesosy teo amin'ny toerako dia miova amin'ny foko Jesosy anomenao anao fitiavana afaka mandeha amin'ny fitiavana zany fa izay zavatra izay ao anatin'ny jeûne prière ampanekenao fonao sy ny sainanao hanana izay mentalité du royaume izay dia ianao rehefa mandeha anatin'izay hoe en fonction volonté de Dieu izay dia honoren'Andriamanitra le teny hijoroanao dia izay mahatonga antsika miraculeux fa zao zany zavatra tokony eritreretinao tsy le olana fa inona ny attitude na état de cœur na mentalité andrasan'Andriamanitra hiatrehako an'ity zavatra ity afahako ny joako complète rehefa tonga le valim-bavaka dia ozy zany tamin'i Jesosy fona fa ny témoignage be da be hatr'izay famindrapo satria nahoana izy Jesosy zao misy taona ozy izy tsy mijoro mihitsy akory misy taona anao anatin'ny doute valiko inona ny antony izy Jesosy satria anao tiako encouragena hitombo anatin'izay finoana sy mentalité du royaume izay tiako fantatrao hoe iza le père n'est pas méchant le père n'est pas un Dieu colérique le père n'est pas un Dieu inaccessible le père veut mon évolution et ma croissance à pas à pas ohatrany dada anankiray mitombanao tatany zanany tsy hoe menjery Jérémia indray mandeha ohatrany zao Jérémia fa vao 8 mois dia efa taindendeha impiry izy midony dia tsy hoe tonga avany ny dadany dia hoe fenao koa fa fantatra mihitsy mbola tsy vitanao inona ihany ary ty fa ina za encouragena tsangany dia ndao lefa ohatr'izay mihitsy ahozy izy ny ray tsy hoe ny raha te indray mandeha anao dia je te laisse tomber contraire à l'image ny père no ataon'ny Satana il t'a oublié, il t'a abandonné. Tanjon'ny Satana mba hahatonga anao tsy fikitra sy hijoro amin'ny Tenin'Andriamanitra. Zay le tanjon'ny Satana. Dao tsika hiaraka hitsangana. Ampiasa amin'ny mpanompo ny Andriamanitra androany hanamboatra mentalité. Zao ny zavatra ray tamin'ny jeudi moa tsy nisy ny école de prière fa tonga tao taty Colombe tamin'izay. Joro vavombela amin'ny toerana satria na fanay masina ny teny tamiko. Zao izy hitanao ny olona ozy rehefa manompo an' Jesosy dia normal misy ny adversité chrétien tsy manana adversité zany eo amin'ny fiainany tsy normal teneo akaikinao normal ianao ohatra misy olana io hoe tena sérieux zany Jesosy ny teny fa eti ny lalana makany an-danitra inona mahatonga le adversité nga Satana anaiko an-dany ty makany an-danitra fa ozy ity misy makany an-danitra anao zay herinay zay anakanany ty
dia izao izy Jesosy io raha matoa izy jereo tsara fa mbola tsy nahita an'io ianao ka nitomany nandeha sekoly na tsy mbola nahita hoe zay na ny évangile izy ny ena fa raha mahafantatra ny situation taty Colombe tsika ny amin'ny resaka tokantrano firitaona ary mampahirana azy mihitsy mifany masina androany satria na Saint Esprit ny teny izy tamiko ary natao anazy mihitsy satria za tena tsy nanao sekoly mihitsy satria no zay Jesosy aloha ienonao fa ohatrany hoe tsy tiako le mandeha pasa fa tahitokana dia magaga fa voafo marena dia nahita amin'ny visiony sony atao an-trano dia efa tokony andeha efa SMS mihitsy taty Colombe tsisy androany satria ny fatako izy tena izy tsy ahita Viber fa ho avy eo fa tsy navelan'i Jesosy adiniko le izy dia me fotsiny nahita anazy tena taty Colombe zao ihany fa zao ny zavatra no mahany Jesosy ho anazy dia zao izy Jesosy io plus ozy izy betsaka ny adversité dia ngeza ny zavatra miafina ao ambadika izay zavatra izay zao izy ny tanjony devoly anala ny tena ny tanjony devoly tsy hoe le ahitanao valim-bavaka fa nakivinanao momba an'Andriamanitra ny amin'ny hoe qui est vraiment le Père, il est amour, il a rempli de compassion, il t'aide, il est là pour t'aider. Zay ny diso satana fafana dia zao moa nampahireziko tamy zao tsara plus ianao mananareo ministère reo anatin'ny Efesiens 4 za aloha dia mitena anareo tetatete pasteur tsona oreto ny adversité ao ambadika reny titre reny tsy tsapanao za zao raha mijoro dia verinao mora be fiainako fa zao man'Andriamanitra mahera ahatonga l'izy atrehako an'le izy fa aza mangataka teo pasteur prophète zany tsy fantatrao ny ennemi miandranao si t'as pas l'onction des ministères, si t'as pas la capacité, comment tu vas être écrasé par le diable. Donc c'est pas question de Anne des sons teny Jesosy jereo izy ny raha matoa iny fifaliany izy tsy makivy azy zany mivadika tsy voavonjy dia vadika tsy voavonjy kina koa ny amonjeko ny hafa fa zao izy teny ho taty Colombe ty hitako izy ny adinao fa vavolombelona izy vavolombelona eo amin'ny fiainany ary hitondra impact ho an'ity ministère ty ny vavolombelona taty Colombe za tena mangataka anareo eto ambavaka izy évangéliste zany tena pression anatina ministère vavaka tsika nay sarobidy avy amin'ny Jesosy hoe misaotra anao zay Jesosy ny amin'ity fotoana sarobidy nomenao anay ty misaotra anao zay fa ny masinao fa anangana vaillant héros ianao ao tanatin'ny sekoly ny solution androany fanangananao vaillant héros dia fanamboaranao mentalité anay ho tonga mentalité de gagnant sy mentalité de héros tombo rehefa tonga ianao teo amin'ny Gideon nanana mentalité de zéro Gideon fa rehefa nefa ny anjelinao ianao Andriamanitra mifandresena dia nanomboka tamin'izy hoe namboarinao mentalité ho tonga mentalité de héros ka Jesosy ampianaro zay androany anana zay mentalité de héros zay ninonino obstacle ninonino adversité dia tsy ampiozongozona anay zany fa nous sommes plus que vainqueurs en Christ ary zay fijoroanay zay ao anatina mentalité de héros zay ny atonga amin'ny fiainanay ho témoignage vivant ho amin'ny gloire anao hoe tena vie héroïque dans le nom de Jésus, amen.